Faritra Farak'ambe folo nanay tanterahan'ny Knapsa sy ny tranoben'ny Tantsa fanadidinay fotony ny faritra Bonglava manana tanjona dia ny ametraka ny rafitra miandraikitra ny fitrondronon'ireo mpamokatra eto Madagasikara izany etsika tanterahan'izy ireo izany. 5 isanjaton'ny Malagasy dia Tantsa avokoa izy ireo no mamelona ny 10 isanjato ambiny. Tsy mba manana fehinara sosiala nefa izy ireny ka izay indrindra na tonga ny Knapsa sy ny tranoben'ny Tantsa hiaray asa mba hahafahan'ny mpiompy sy ny mpamboly ary ny mpanjono hanana fisotronono. Mialohan'ny fijinina ifotony isan'ny tokantrano Tantsa dia nisy ny atrikasa hanam-piofanana ireo teknisianina hanao ny fanadihadiana. Tanjony ny ahazoana vokatra marim-pototra sy mifanaraka amin'ny andavanandro ny Tantsa mandritra ny fanadihadiana. Ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny tranoben'ny Tantsa moa dia isan'ny tetika asa anankiray ho famolavolana ny fiahiana ara-tsosialy. Izany hoe ny fisotronono ny tena marina ho an'ny mpiasa tena ohatra ny Tantsa zany na ny mpanjono zany na ny mpiompy. Antony anankiray ihany koa anaovana an'ity etude ity moa zany dia mba ahafahana mahafantatra marina ny fahafaha manefa ny latsakemboka izay ho ataon'ny Tantsa ahafahana mijery an'ilay hoe manahoana ny fisotronono ilay ho any ariana any zany hoe miainga avy aty fotony mihitsy zany no ahafahana mametra n'izay latsakemboka izay rehefa avy eo. Manomboka amin'ny 4 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva ny miasa ny Tantsa. Isan'izany no ny dadan-kiamba na menakavy izay mpamboly eto amin'ny fokotany atsapany mahazo. Mahaliana anay tokoa zany hoe retirety ho an'ny fisotronono. Azontsika fierana hoe 10 taona no tokony hisotronono kanefa ny Mahatantsa tsy misy fetrany izy hoe tsy asa tsony ary rehefa feno 10 taona fa 20 taona izy mbola normal afaka mitana angaty afaka miasa. Fa azo lazaina hoe mety zany ilay fisotronono aminay Tantsa. Aorian'ny faritra Bonglava dia azo ny anjarany ihany koa faritra Analamanga sy Amoron'ny Mania.